Alléluia. Alléluia. Fa rehefa nomeny révélation androany dia nanontany Kristy hoe tena zany mihitsy ve? Satria androany tsika dia resaka fanjakana sy fahefana. Teo misy hoe Jesosy hoe tena zany mihitsy ve? Dia izy hoe tena zany mihitsy. Aleluia. Fanjakana sy fahefana. Fa tsisy miresaka mihitsy hoe fitondram-panjakana. Sakafo tsara ny sofintsika fa fanjakana sy fahefana. Misy teny Jesosy anankiray izay ao amin'ny Jaona toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo. Ozy dia teny hoe izay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia rehefa mijery le rond voakely itsika dia izay rehetra nandray azy dia nomena fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra. Izany hoe ny olona anankiray mahafantatra ny sitrapony dia ny safidy ny ala tamin'ny toerana nandray azy dia nomena hery na nomena fahefana. Amin'ny fotoana zany tsika zanak'Andriamanitra, natao hoe zanak'Andriamanitra dia tsy ny olona mamonjy fiangonana fa ny olona mandray azy. Ary mazava be ilay teny voasoratra amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo hoe tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Izany hoe misy olona zany vangin'ny tenin'Andriamanitra be dia be manerana zao tontolo izao fa ny azy ihany no mandray azy. Ary ny olona mandray azy no homena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Mazava be zany mandray ohatra manana telefônina anankiray aty ohatra. Samy eo daholo isika. Misy tolorako telefônina dia misy miteny hoe za tsy mila ny intsony fa manana. Dia miavona izy dia tsy mandray. Izany hoe tonga omeko azy le fanomezana fa tsy raisiny. Fa misy kosa eo ankilany omeko le fanomezana dia raisiny. Dia ny olona omeko an'le fanomezana no mandray manana le hery ny fanomezana sy le fahefana le fanomezana ho anatiny. Raha sanabavana izao amin'ny tompo. Tonga tany amin'ny azy Jesosy Kristy tompo fa ny azy tsy nandray azy. Fa izay rehetra mandray azy ireny ihany kosa no homena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Androany tsika raha miresaka hoe fanjakana sy fahefana mena hery dia ataovy azo antoka ao anatinao tsara fa olona tonga tena manana fanjakana sy hery. Ary mazava be ilay teny voalazan'ny epistilo an'ny Hebreo hoe rehefa nomena fanjakana tsy azo ampiororoana isika, ny olona manana ny herin'Andriamanitra tonga ao anatiny, miaina ao anatiny, mitarika amin'ny fiainany no mijoro ao anatina fanjakana tsy azo ampiororoana. Manontany anao androany fanontaniana tena mizava miororo velony amin'ny zavatra miseho hitany masonao. Matahotra sy miayavy eny ianao amin'ny zavatra hitany masonao sy aseho anao atrazy. Fa mazava be ny teny nambaran'ny epistilo an'ny Hebreo teo hoe fa ao anatin'izany fahoriana izany dia nomena fanjakana tsy azo ampiororoana izay le fanjakana ao anatinao. Dia izay rehetra nandray azy dia nomena le hery na nomena le fanjakana ho tafiditra ao aminazy dia lasa tonga manana etikety mazanak'Andriamanitra. Raha sanabavy malalahatra ao amin'ny tompo. Androany ny tenin'Andriamanitra tonga ao anatintsika dia izao hoe ataovy azo antoka fa tonga ao anatinao le hery. Jesosy Kristy tompo no anarana. Fa rehefa tonga ao anatinao le hery dia mijoro ianao amin'ilay fanjakana tsy azo ampiororoana. Ny anjarantsika zany dia mijery fotsiny zavatra mitranga sy miseho. Ny anjarantsika zany dia miatrika fotsiny izay zavatra rehetra mitranga sy tsy maintsy aseho. Fa ny aty anatintsika efa confiance fa manana fanjakana sy
Jesosy Kristy tompo vao Nazareta rehetra. Afahantsika mihoatra, afahantsika miatrika, afahantsika mifanatrika amin'ny zavatra tahaka an'izao zany, dia mila manana antoka ny zanak'Andriamanitra efa nateraka indray, fa efa tonga ao anatin'ilay hery, efa tonga ilay hery tsy etoainy, ilay tonga tetỳ amin'izao tontolo izao dia Jesosy Kristy tonga fiainana mitondra azy. Ary resana fo ao anatin'ny fanompona hoe isika ny fanjakantsika, ny fiainantsika, ny mombamombantsika dia miaina ao anatin'ny tontolo ny ara-panahy. Miaditsika dia ady ara-panahy, tsisy miady amin'ny nofo zany mihitsy raha lasana vavy raha mbola kristianina zanak'Andriamanitra. Raha mbola ao anatina stady miady amin'ny nofo ianao, miainao ny tiafatr'Andriamanitra ity, regleo kely aloha ny giliny, fa ny zanak'Andriamanitra tsy miady ny nofo intsony amin'izao vaninandro erantsika izao, fa miady ny fanahy ratsy rehetrarehetra manampika eny amin'ny rivotra eny. Hoy ny ten'Andriamanitra ao Mateo 20:21, hisy firenena hitsangana hamely firenena, hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana. Dia rehefa hitariny io zavatra rehetrarehetra dia tonga amin'ny hoe hitsangana ny fanjakan'ny nofo hanohatra ny fanjakan'ny fanahy. Tsy haiko aloha ianao raha ohatra ka mitovy fijery amiko, fa za tena tsy taitra mihitsy amin'ny zavatra miseho amin'izao. Tsy hoe tsy miraharaha, tsy hoe tsy mihevitra sy tsy manara-baovao, fa tsy mahataitahy fa satria fantatra fa misy adina ela anankiroa miady ao anatin'ny zavatra. Ary efa voasoratra ny tenin'Andriamanitra zany. Ho antsika nanao fizika chimie, ny tena marimarina fizika tamin'ny troisième angambany, rehefa misy ela anankiroa tsy mitovy fa mifanohatra amin'ny fandona dia tsy maintsy manino, tsy maintsy misy fifamadian-javatra. Tsy marina zany ho antsika fizisiana. Amin'ny fotoana anankiray misy herina hazavana, ohatran'izany ny éclipse solaire na éclipse lunaire. Rehefa misy hery hafa manohatra n'ilay aina hafa, tsy maintsy misy fiovan'n-javatra hitan'ny maso. Dia tahaka izany ny fiainana iainantsika amin'izao vaninandro iainantsika izao, ary universel raha lasana vavy. Tsy eto Madagasikara ihany, fa manerina izao tontolo izao. Amin'ny fotoana misy hery hafa tonga manohatra ilay hery hafa, dia tsy maintsy misy affrontation, confrontation, tsy maintsy misy fifandomana miseho. Fa ny zanak'Andriamanitra mijoro amin'izay satria izay rehetra nampray azy dia nomena hery, nomena fahefana, nomena fanjakana tsy azo ampioroana. Androany lasana vavy malala tovo, tsy manameloka antsika ny tenin'Andriamanitra, fa raha mbola karazan'ilay olona ray akataratra ianao, raha mbola karazan'ilay olona mikoroparopa-davy ianao, raha karazan'ilay olona mbola mitaitaitavy ianao, raha sanaty karazan'ilay olona mbola misaintsaina ny zavatra mety hitsanga siseho ianao, ary raha sanaty mbola karazan'ilay olona makaparity ianao hoe mety ny anana tsy mety ny anana, tsy hery avy amin'Andriamanitra zany, fa miverena ao amin'Andriamanitra. Fa zay hery avy amin'Andriamanitra dia nomena ilay fahefana ahatonga zanak'Andriamanitra. Manoloana ny zavatra mitsanga sy misy, ampiasao herinao. Inona ny herinao? Mihina fa tsy tafoko, tsy bomba lacrymogène. Fa inona ny herinao? Ilay herin'Andriamanitra miazo ny fiainana. Amin'ny fotoana zany ny olona anankiray nomen'Andriamanitra hery lasana vavy, dia mahasamy miatika ny zavatra rehetrarehetra izay mitsanga sy miseho. Efa tonga ao anatinao ve ilay herin'i Jesosy Kristy tompo? Ampiasao ilay hery fa fotoana fampiasaina azy izao. Raha mbola tsy tonga fotoana izao ampidirana andraisana an'ilay hery ao anatiny. Tsy haiko hoe ny ino mo filazana hoe police de la route ohatra, manao exemple tena akaiky kely mihitsy. Ny police de la route ohatra tsy haiko hoe tokanana ve sa hosorana sa homena diplôma, tsy fantatro, izy manana ny azy.
fa amin'ny fotoana izy mihina diplôma amin'ny mapolisy de la route anazy dia afaka miasa ny lalana izay tsy marina zay aoa matetika nefa ny polisy de la route fonako Jesosy olona tena mahikely tsy maintsy mijanona dia manontany anao ranabavy fa raha lahandro anzy taky ny ahoana ny ankelezanao fa taky ny ahoana ny ery ao anatinao fa amin'ny fotoana ianao manonona raha tena amin'ny finoana dia tsisy zavatra mahakasika anao raha tena tokony misy fa matoa ianao mbola mitaitaina hoe inona raha zao ny zavatra anavesatra ny mazy, inona raha zao ny zavatra maseho antikristy, inona raha zao ny zavatra mety tsara ao aoriana antikristy. Raha izy tsara aloha le hery fa sa tsy ao anatinao le hery aza tao mambaka ny polisy de la route lavasiana vavy fa eritseto-aina fanjakana tsy azo ampiororonana ao anatinao ao sika tokana fotsiny maka sisiny na ahoana ngezany mpamily eo na firy ekipazy ao anatin'io tomobily io na firy taonina entana lanjainy io tsy maintsy mijanona dia maka sisiny dia miaino an'le olonao, miaino an'le polisy de la route manome consigne meo anazy taratasy na meo anazy na meo anazy tena zanak'Andriamanitra le ianao raha tena miasa amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy ny olona amin'izao vanin'andrianantsika zao manana hery afaka mampitsaka zao zavatra miseho eto amin'ny firenena sy ny tany aman'olona zao fa tsy mahay mampiasa ny hery ka mivavaka ka mamoritsa le tongotra hitady amin'ny hery ampiasa ny hery ary marina ohatra ny fanaonjetrisy amin'izao vanin'andro zao hoe be dehibe amin'ny le mpivavaka fa manina mbola miseho problema tahaka an'izao so dia tsy tsara petaka le hery manitra ao anatiny raha lasana vavy malalaitra mety ataontsika tsy jery ny afandrany fa jery eo ny tenana inona ny anjara boriko entina lay hery ampiasainao ao anatinao ahafahanao mifatra amin'izao andro zao efa nitafianao avokoa ve ny fiadin'Andriamanitra rehetra ahafahanao mifatra ny tenin'Andriamanitra ho fiarovan-doha sabatry ny fanahy ho fanely ny tongotra fa zany no ilaintsika amin'izao vaninandro zao lasana vavy araka ny teneniko teo hoe rehefa misy hery tsy mitovy ny fandona, rehefa misy hery tsy mitovy ny fanakaiky tsy maintsy ho anatina fifandomana nefa rano ary io tena efa tandido ny tenin' Jesosy Kristy tompo hoe any aparany any dia hisy andro maro izy ary rehefa niteny an'izany Jesosy any tsisy mahova an'izany nampaminany izy nampaminany izy ary sinona no amin'ny zavatra ho avy no aseho an'Andriamanitra ho antsika amin'izao vaninandro antsika zao mahafinaritra sy mahafalilalasana vavy ny fiangonana mitoetra tsara amin'ilay hery nomeny Jesosy Kristy tompo azy dia le hery no fanahy masina ao anatiny mijoro tsara manoloana ny zavatra rehetrarehetra tsy variana mijery ny zavatra hitana maso fa mampitodika sahady ny fosiny fanany amin'ny tsy hita maso marita mandrakizay ao amin'ny Jesosy Kristy tompo lery any misy an'izany androany raha afaka malala efa tena ao anatinao ve le herin' Jesosy Kristy tompo raha ao anatinao zany tsisy ampatahotra anao ny afaka atandray tsisy ampatahotra anao ny zavatra avoaka ny rapitso sy ny afakapitso fa ny anjaranao dia mitoky sahady misaotra sahady an'Andriamanitra ny amin'izay zavatra tsy maintsy hitranga fa ny zanak'Andriamanitra nomeny hery ho tonga zanany dia sy ny fiarovana spesialy ao anatiny kara ny olona misaboritaka mikorotana ambony ambany zao zavatra rehetrarehetra zao fa ny zanak'Andriamanitra mitoetra tsara ao aminazy satria misy heritseto-aina misy fanjakana tsy azo ampiorovo za zao nandeha taty tsy afaka mitonga fiarakodia fa tsy maintsy nandeha tongotra mihalana amin'ny toerana misy amin'ny 20 mandeha amin'ny gaingainy voasaka tsara
sakam-po izy andeha ho aizy fa sa tsy matahotra satria manana hery ato anatiko ato tahaka izany koa tsika raha lasana vavy voaketo tsika mety hipoaka ny lacrymogène fa ny zanak'Andriamanitra manana hery dia mitoky amin'ilay herin'Andriamanitra miazona ny fiainana sy miazona ny fiainanao. Tsy maintsy ho avy ny confrontation, tsy maintsy ho avy ny fifandomana, tsy maintsy ho avy ny ady ary amafy amanaveriny Kristy teny amin'ny raha alanitra fa ny olona manana ny herin'Andriamanitra dia ajorony amin'ny fomba tsy takatry ny saina ary amin'ny fomba tsy hita maso. Ny olona mitoetra tsara ho mpanompo mahatoky dia tenenan'i Jesosy hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky efa natoky tamin'ny kely ianao ka hita atoko manapaka be. Za manokana rehefa mandinika ny soratra masina dia mahita hoe anisan'ny zavatra miseho amin'izao vaninandrenantsika izao satria eran-tany io dia miady mialohan'ny fifohazam-panahy lehibe. Tsy maintsy isy ny fifohazam-panahy lehibe araka ny voasoratra ny soratra masina ary ao anatin'ny ordre eskatolozika tsy maintsy isy ny fifohazam-panahy lehibe zay vao avy Jesosy Kristy tompony amin'ny raha alanitra. Ao anatina kaos zao tontolo izao dia tsy maintsy verina amin'Andriamanitra ary zany ny sitrapon'Andriamanitra ngerana lasana vavy tsy misy tino verina dia ny ray azy fa mba ho tonga amin'ny fibebahana. Andriamanitra miteno amin'izao tontolo izao ka isika efa ao amin'Andriamanitra aza taika fa miantso an'ilay olo mbola tsy ao avaly Jesosy atao zavatra izao. Mampifoha an'ireo olona tokony nantsoina amin'ny anarany ho avy rehetra tena izy ka hivavaka hiantso ny tavany ary ala amin'ny ratsy fanaony hiverina ianao aminazy, hiverina ao amin'ilay tany bosena satria ao no mahatsara antsika, ao no mampety antsika fa raha miala antsika dia tsy mahefa manao na inona na inona. Isika izay efa tafetitra tsara ao anatin'izany valin'Andriamanitra izany amin'ity maraina ity manana fahatokina fa misy hery-tsy tohaina, misy fahefan'Andriamanitra, misy fanjakana miazona antsika dia ilay fanjakana lanitra maharitra mandrakizay ka na dia ety ambony tany isika dia miatsika amin'ny lanitra amin'izao vanin'Andriamantsika izao. Tsy haiko raha manana an'izany finoana izany ianao na tsy manana an'izany finoana izany fa za tena manana fonina mihitsy hoe ninonina Jesosy zavatra mitsanga ny ambadika any mety mampahory ary misy efe zany, misy impact aty anatin'ny visarinainy izany fa tsy mampaninona satria fantany fa ianao Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Ny vanim-potoana tokony izao tahaka an'izao no tokony hitokiny ny fiangonana fa tsy miantehitra amin'ny zavatra hitan'ny maso sy sofina sy tapahin'ny tanana izy fa miantehitra amin'ilay maharitra mandrakizay dia Jesosy Kristy tompo mamely hery sy fahefana velona ao anatiny. Ny vanim-potoana tahaka an'izao no ahafahan'ny fiangonana milaza fa fotoana izao hiverenana faingana ao anatrehany fanjakan'Andriamanitra fa ho avy ho potika ny fanjakan'izao tontolo izao ary ny vanim-potoana tahaka an'izao no ampatsiahivo ny fiangonana fa misy hery nofo sy hery ny fanahy miasa amin'izao vaninandrenantsika izao fa ny olona nateraka indray, ny olon'ny fanahy ilay nandray an'ilay hery tsy tohaina ho tonga manana anarana zanak'Andriamanitra dia manana ny fahefana rehetra avy amin'ny Jesosy Kristy tompo. Raha lasana mahamalala ao to ampiasao ny fahefanao androany, ampiasao ny fahefanao androany fa olona manana fahefana. Ny olona manana fahefana manana fiarovana manokana, ny olona manana fahefana manana toerana manokana, ny olona manana fahefana manana fiahina manokana, ny olona manana fahefana manana privilège manokana. Ny zanak'Andriamanitra mena hery ka manana fahefana dia manana mode de vie manokana zay tsy itovizany amin'izao tontolo izao dia ilay herin'Andriamanitra tsy tohaina manjaka ao anatiny fo. Izy Andriamanitra hameno an'izany tena izany ao anatintsika. Rehefa fantatrao tsara hoe izy ianao androany
tonga zanany hoe misy fahefana, misy fanjakana, misy ery tsy haito aina, misy fanjakana tsy azo ampiororona mitoetra tao anatiko sy mitoetra tao anatiny. Panique générale atao amin'izao tontolo izao fa ianao faly satria fanjakana tsy azo ampiororona. Sara fankesana aizany privilège mety zany lasa napavy ny olona rehetra misamboara vary mikorotana mitaitra mitebiteby matahotra miororo fa ny zanak'Andriamanitra manana ilay hery sy ilay fanjakana tsy azo ampiororona mijery maso fotsiny. Tahaka izany ke nitaratsy Jesosy tao anaty sambo kely nandeha ny tafio-drivotra nandeha ny jandrano betsaka tsy haito aina namotika ny rano saiky nanafitra ny sambo kely fa nanino Jesosy nanino natory tsy hoe tsy niraharaha izy fa natory midika amin'ny fatoriana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra mitoetra ao anatin'ny fiatana. Rasana vavy rehetra malala ao amin'ny tompo raha mbola karazan'ilay olona hitataindavy ianao amin'izao vaninandro anambarako an'ity afatry ny tenin'Andriamanitra ity. Raha karazan'ilay olona mbola be menimenina ianao manoloana ny situation izay misy, raha mbola karazan'ilay olona mitabataba lava ianao ao anatin'izao vaninandro izao, tsy manameloka anao Jesosy fa miantso anao izy ampiasa ilay hery efa tonga ao anatinao. Fa mbola maisy mary ihany koa ny olona mbola ao ivelan'ny vala. Ary zany nanambarany Jesosy anazy eo amin'ny Jaona toko fahafolo na andininy fahaenina ambin'ny folo mbola manana ondry amin'ity vala ity any. Efa tonga Jesosy ao anatin'ny folo reny olona ao akaikinao reny, anirahany Jesosy aminao dia ambarao aminazy efa tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy mbola tsy nambay azy. Ho avy Jesosy Kristy tompo anambana ny fiangonana. Tsy misy tiany ho ray tavela eto fa tiany andray an'izany famonjena zany avokoa tsika rehetrarehetra. Fa zao dia efa ampiasao ilay hery mahazanak'Andriamanitra anao, azonao mifatra amin'ny andro mahamondry fa ny zavatra mitsanga sy misy ary tsy azo lavina dia tsy maintsy ho avy ny fotoana hiamafy ny zavatra mitsanga ety ambany masoandro. Fa ny zanak'Andriamanitra hitoetra ho mahatoky, hitoetra ho amin'ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no amin'ny fahalalan'Andriamanitra. Raha tsy hanavava malala ao tompo ambarao amin'i Jesosy androany fa ilay fanjakana efa tafatoetra ao aminao, ilay hery sy fahefana avy aminy efa ao anatin'ny fonao, mampijoro anao, mahatonga anao mijoro tsara sy maharitra hatramin'ny farany, miatika ny zavatra rehetra tsy maintsy ho avy sy ny zavatra rehetra tsy maintsy aseho ety ambany masoandro manam-piveriny Kristy tompo eny amin'ny lavalanitra. Amen. Valaka isika ray masina malala tsara eny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ka sitraka anao ny amin'ny teninao dia hainao amin'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny vo rehetra. Tompo indroany androany avoazina ny fanoloran-tenanao aoko fantatra fa olona nomena hery zahay, olona nomena fahefana zahay, tsy fahefan'ny tany fa fahefan'ny lanitra. Miaina migoka amin'izany fahefan'ny lanitra zany zay zany mampijoro anay, zany mampahery anay, zany mampitoetra anay amin'izao vaninandro iainanay izao. Dia hotahina ny teny izay nitoriana Jesosy voninahitra sy naranao Andriamanitra rehetrany dia misaotra tompo ny amin'ity atoandro ity ahafahanay mifampahery sy mifampifampiana.